na dia voasikajo isan'ny vato aza ny Correille dia hafa kely satria dia afaka ambolena ity karazam-bato iray antsoina hoe vato ara ity any amin'ny nosy Komba ny nosy be no isantarana ny fambolena izany ho antsika eto Madagasikara ny ministeran'ny Harena anaty rano sy ny jono no miahy ity tetikasa iray ity. Toerana fipetrahana ary ilan'ny trondro sy ny zava-mananaina an-dranomasina ny vato arana ny Correille lasipatra ary miaringana noho ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro anefa izy io taorian'ny fikarohana taonany maro azo atao amin'izao fotoana izao ny mamboly vato ara entina hanatsarana ny tontolo iainana an-dranomasina ho antsika eto Madagasikara dia ny nosy Komba ao amin'ny nosy be no nisantarana ny fambolena Correille. Tetikasa izay tarihin'ny ministeran'ny Harena anaty rano sy ny jono miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka. Nosy Komba moa dia satria hitantsika ihany fa eto efa misy base miaraka amin'reto volontaire reto ary tsy vitan'izay fa ty ihany koa misy fambolena io rozo moa na vatohara zay hitantsika teo dia izay indrindra satria efa misy support zany efa misy société zay manondrana an'izy io ary zay mbola te andrefan'izany na te hanoro an'izany any amin'ny communauté villageoise zay hitantsika teo fa nisy association betsaka satria ireny zany no andray an-tanana an'io ary ny anara-maso azy ka dia hanamboarana zay efa simba ao anaty ranomasina. Ankoatrany mahatoerana hipetrahan'ny trondro ny vato ara ary mandray anjara amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina amin'ny loza ara-bojanahary azo atao fidiram-bola ho an'ny mponina ihany koa ny fambolena azy efa misy ao nosy Komba ny orinasa Aquamarine izay mandray ny vokatra vato ara ambolen'ny mponina any amin'ny toerana. Ny tombotsoa azo amin'ny Correille zay fikolokolana laoko tsoro zay loso lavitra raha misy zay ny Correille zay eto an-toerana roa zay tsy milefa mitotra eo mihitsy zay fikarakarana ny Correille. Anisan'ny miara-miasa amin'ny fantanterahana ny tetikasa fambolena vato ara eto nosy Komba ny mpilatsaka ny sitrapo avy amin'ny Madagascar Research and Conservation Institute.